Malalady faharoa ny volana novambra dia tonga nametraka fehezam-boninkazo tetsy Andriafanambojanahary ho fahatsiarovana an'ireo olona rehetra lavo nandritra ny hetsy-bahoaka ny Génération Z en action. Maria Namo fa tetsy Andriafanambojanahary no nalavany ilay miaramila ny faraka 12 ny volana oktobra lasa teo. Izany indrindra no natongan'izy ireo nisafidy an'ity toerana ity nametrahana fehezam-boninkazo. Tsara mafisina zany amin'ity hetsika ataonay Jeune Z en action ty dia fametrahana trany no mazava-dehibe an'ireo hainy tsirairay nandray anjara atao anatin'ny tolona izay tsy azo adronoana velively satria namantsika izy ireny mpiara-belona amintsika ary isan'ireo niandrandra fanovana niaraka tamintsika anefa no toe zavatra nisy moa dia lavo izy ireo. Ireny zavatra ireny zany zavatra tsy azo adronoana ary tsy niavana velively satria raha latsaka ireny tsy avelona araka tany. Tolona moa dia mazava fa mitohy ary mbola tsy tapitra manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra hitantsika ny anao manjery ireny. Manana tanjontsika, manana tanjona Jeune Z en action ary tsy maintsy tonga amin'izay tanjona izay ninona zavatra miseho. Manoloana ireo olona namony endry hita amin'iny tolona iny dia mangataka ny fitondram-panjakana tarihin'ny Colonel Mikael ireto Génération Z en action ireto mba hanangana tsangam-bato-pahatsiarovana an'ireo namony ainy ho fahatsiarovana azy ireo. Ny arina zao fahatsiarovana ny ireo mahery fo izay namoiny ainy lavo tamin'ity tolona ity dia ho dingana manaraka ho ataonay dia anatitra taratasy fangatahana eny amin'ny androm-panjakana mahefan'izay ny hananganana n'le tsangam-bato amin'ny faritra izay mbola ho dinihana amin'ny eo ny mapety anazy izay hanamafisana ny fahatsiarovana mba tsy handalo fotsiny ny fotoana ohatran'izao satria ny teny mandalo fa ny tsangam-bato mitoetra. Milaza moa ireto Génération Z en action ireto fa mbola tsy vitany tolona ho an'ny fiovana ary notsindriny fa tsy ny seza no mamaika ny Génération Z en action ohatra ny ataon'ireo Génération Z hafa izay mihazakazaka mitady toerana. Nisy ny fizarazarana atao anatin'ny Jeune Z nisy tokoa ny olona nanandran-tena hiadivana seza, hiadivana toerana eny amin'ny androm-panjakana tsirairay ihany samy vavolombelona amin'izany na tsika mpanao gazety ary tsika rehetrarehetra ny tokantrano ihany fa mbola mafisiko fanontely ihany izahay Jeune Z en action tsy mbola maika amin'ny fiadivan-tseza mandeha ambaratonga ny zavatra rehetrarehetra ho atao sy ny dingana rehetrarehetra mila diavina hatreto aloha mbola fahatsiarovana satria andro fahatsiarovana na dia fahatsiarovana an'ireo maty rehetrarehetra no ataonay ambony zavatra. Manoloana ny fizarazarana izay misy amin'ireo Génération Z dia miantso fihaonam-be hifampidinihana ny Génération Z en action hiverenana amin'ny tanjona izay napetraka teny am-piantohana dia ny fanovana rafitra ary tsy miditra ao anatin'ny resaka politika fa hipetraka ho rafitra mpanara-maso. Manao antsoavo ny Jeune Z rehetrarehetra izay tanora anaty Jeune Z koa raha dia antsoina mba hiverina hifandinika satria ny fifandinihana hijerena an'ilay tena tanjona tany am-piandohana dia ny hanovana ny rafitra ao anatin'ny foto-kevitra ny joroana hoe tsy mila toerana tsy miditra amin'ny raharaha politika fa kosa raha mipetraka ho rafitra mpanara-maso dia miantso anareo zany aloha izay hiverina hifandinika toy ny efa atao amin'izao dia ao aorianan'izay hitantsika eo ny atao. Mbola mitontolona ho nambarana ireto Génération Z en action ireto ary izany no mbola mahatonga azy ireo anao izao saritava izao.